tena indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry ava-malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny tenako ary mirary ny fitahin'Andriamanitra mandrakariva ho amintsika rehetra eo am-panarahana izao fandaharana izao. Ny dindinika itsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe misaora azy. Misaora an'Andriamanitra. Misy fety anankiray izay malaza eo amin'ny firenena Amerikana dia ilay antsoina hoe Thanksgiving. Ary ny volana Desambra izay mamarana ny taona ny fetin'ny Krismasy dia hialoavan'io fety anankiray io, ka ny volana Novambra no hankalazandry zareo an'izany fety izany hoe fisaorana an'Andriamanitra. Andeha hakalesona ny amin'izany toe-javatra anankiray eo amin'ny firenena Amerikana izany sika, ka apetratsika eo am-pelatan'Andriamanitra izao dinidinika izao. Andeha hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny teninao izay mampatsiaro anay mandrakariva fa ilaina ny misaotra anao. Handinika izany izay ankehitriny, ka dia maniry ny fanahinao indrindra mba hanokatra ny fon'ny mpiaino rehetra, hanome fahazavantsaina anay rehetra mba hahafantarana ny sitraponao. Mangataka anao koa mbola hamela ny heloka rehetra satria tononona amin'ny anaranao Jesosy sa nivavaka izany. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, misy andiny anankiray izay tiako hanovozantsika ny dinidinitsika androany, dia izay voalaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany, Tesalonianina voalohany 5:9-20, izay vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Averiko indray mandeha izany tokisy andininy malaza izany izay tsara tadiditsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:9-20 manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Eny ry ava-malala ny amporisihana isika hisaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Raha mbola mikorisa tsara ny fiainantsika, milamina tsara ny zavatra rehetra izay atao, ary tanteraka ny faniriana sy ny fikasana maro samihafa, dia mora ny misaotra an'Andriamanitra. Ohatra afampanadinana, ohatra napakabady, ohatra nahavokatra teo amin'ny fambolena. Ireny rehetrareny dia mora kokoa ny misaotra an'Andriamanitra. Rehefa tsara ny zavatra atao, rehefa mahafaly ny zavatra atao, rehefa mitondra fiadanam-po ny zavatra atao, dia mora ny misaotra an'Andriamanitra. Fa kosa rehefa sendra andro ratsy, na andro manjombona, na toe-javatra sarotra eo amin'ny fiainana, mety ho fahafatesana,
mety famoizana havana na fianakaviana, mety tsy fahombiazana teo amin'ny fanadinana ohatra na teo amin'ny fambolena zay natao, dia sarotra ry mpiaino malala isany ny misaotra an'Andriamanitra. Ary mety tsy ho tanteraka isika mihitsy, izany hoe andeha hisaotra an'Andriamanitra no ity toe-javatra miatra amintsika ity. Kanefa ny ten'Andriamanitra eto dia mampirisika antsika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Araka ny teny nampidirantsika izao dindinika izao teny am-piantoana dia hoe misy an'ilay fety Thanksgiving eo amin'ny firenena Amerikana. Raha ny tantara no jerena dia tany amin'ny taona 1990 no niandoha ity Thanksgiving ity, na ilay hoe fisaorana, andro fisaorana, rehefa nivory nandritra ny fety 3 andro ireo mpialoha lalana anglisy sy ny teratany indiana zay ponina teto Amerika tany am-piandohana tany, ilay Wampanoag no anarany, ireo foko Wampanoag indiana zany, zay ny ray fifaliana ny saotra an'Andriamanitra no ny fandalovan'ireo mpialoha lalana na ataontsika hoe pionier tonga teto États-Unis tamin'izany fotoana izany. Azo lazaina ho io andro voalohany io no anantsoina hoe Thanksgiving, satria dia fotoam-pifaliana tokoa tamin'izay fotoan'izay. Nandray ireo vahiny tonga teto, ireo teratany, ary tamin'izany fotoan'izany dia ny vorontsiloza no sakafo lehibe nandraisana ireto mpivahiny tonga teto États-Unis. Ny nampalahelo anefa ry mpiaino malala isany tamin'izany dia nivadika ho fandroahana sy famonoana ireto teratany ireto ny toe-javatra. Tsy dia hipetraka loatra amin'iny toe-javatra iny sika, fa ilay antom-pisaorana no andeha ho jerentsika, satria ilay président firenena Amerikana tamin'izany fotoan'izany, ilay antsoina hoe Abraham Lincoln, dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy an'io lay hoe fety Thanksgiving io, na lay hoe andro fisaorana, ho fety pirenena tamin'ny taona 1963, 1863, ary tamin'io fotoan'io dia nisy ady an-trano taty États-Unis, ary dia na dia teo azy zany ady an-trano zany, tonga tamin'ny fandravonana ny ady ity filoha Amerikana ity, dia nisaotra an'Andriamanitra izy, nilamina ny tany. Na dia nisy aza ny ady an-trano dia nifarana tamin'ny firaisan-tsaina, firaisan-po, fifankatiavana izany ady an-trano izany. Ary dia niantso ny mponina ity filoha Amerikana ity mba hanokana io andro anankiray io ho fisaorana sy fiderana ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra, mpandamina ny zavatra rehetra, mpandahatra ny zavatra rehetra. Fa andeha ho raisika ny lesona ara-panahy ny amin'ity fety Amerikana ity, na le hoe Thanksgiving, ka ny lesona lehibe izay tian'Andriamanitra ho raisika avy amin'izany no andeha hiarahantsika midinika. Mahafinaritra ilay salamo 700 ka ny 1 ka hatramin'ny 5 zay ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: misaoran'i Jehovah ry fanahiko,
ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina, misaoran' Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra zay mamela ny eloko ao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra, zay manavitra ny ainao tsidina ny andavaka, zay manarona famondram-posy fiantrananao, zay mamoky zavatsoa anao, eny miavao toy ny an'ny voromahery ny fahatanoranao. Zany ny dikateny vaovao amin'ny dikateny baiboly protestanta. Misy zavatra vitsivitsy izay tsindrina eto, ny antony hisaorantsika an'Andriamanitra, hisaorantsika n'ilay Jehovah tompony maro, tompony zavatra rehetra, ilay tompony ny aintsika. Hifarana ny taona ka raha manao jeritodika ny lasa isika dia mahita fa be dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, mahatonga antsika tokony hisaotra azy. Fa eto amin'ity salamo ity dia misy zavatra vitsivitsy izay tsindrina eto. Inona ny antony hisaorana an' Jehovah hoy izy? Inona ny antony hiantsona antsika rehetra mba hisaotra an'Andriamanitra? Dia hoy izy hoe misaora an' Jehovah, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Inavy zany? Izay mamela ny eloko ao rehetra. Izy amintsika moa no tsy nanota ary tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro, na manao zavatra mampalahelo ny hafa, mila mangataka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra isika ny amin'ireny tsy fahombiazantsika ireny. Dia manao an'Andriamanitra? Mamela ny elokontsika izy. Andriamanitra dia miaino ny fibebahantsika, ny fikenikeloka izay ataontsika, raha ataontsika amin'ny fontsika rehetra izy ireny. Ny fibebahana mantsy rehefa atao amin'ny fo dia misy fanapaha-kevitra vaovao zany zay ho raisitsika aorinan'izay, dia ny tsy hamerina intsony, ny tsy hanota intsony. Andriamanitra dia mamela ny helontsika rehefa mifona sy mibebaka amin'ny fontsika rehetra isika. Inona ihany koa ny antony hisaorantsika an'Andriamanitra? Izay manasitrana ny aretinao rehetra hoy ny mpanao salamo. Raha mitodika ny lasa koa isika, mety misy tsy fahasalamana nandalovantsika, mety nanahirana izy ireny, mety zavatsarotra izy ireny, mety nitondra antsika ho niditra hopitaly angamba. Eny tsy voatery niditra hopitaly fa mety aretina madinidinika, na dia ny aretina ndona, na ny sery, na ny koakoaka. Rehefa malala isany, aza dino ny misaotra an'Andriamanitra izay nanasitrana antsika tamin'ireny zavatra ireny. Mety ny tandondozany ny aintsika, mety nanantanina ny fahafatesana, kanefa dia hoy ny mpanao salamo eto hoe misaora an' Jehovah ry fanahiko, izay manavotra ny ainao tsy hidina any andavaka. Zay ilay nolazaiko hoe mety nanantanina antsika ny fahafatesana, ary nandalo tao amin'ny fotoana sarotra ilay lohasaha aloky ny fahafatesana, hoy ny salamo 3:20, nanavotra antsika tamin'izany Andriamanitra. Aza dino ny misaotra azy, ny midera azy, ny mankasitraka azy ny amin'izany. Inona ihany koa? Mbola manantitrantitra izy eto, izay manarona famondram-po sy fiantrananao. Be dia be ny zavatra tsy tanterakitsika, tsy lavorary eo amin'ny nataontsika, eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, kanefa dia mamindra fo amintsika izy, tsy mamaly antsika amin'izay fahadisoantsika sy adalantsika izy, fa mamindra fo, manome fotoana mba hibebahana, mba hiovana, mba hiverenana amin'ny lalana mahitsy sy marina. Misaora an' Jehovah ny amin'izany rehetra zany.
ina ihany koa ny isaorantsika an'andriamanitra betsaka ny olona tsy misakafo tsy mahita hoanina any amin'ny toerana sasany noho ny vokatry ny haintany tsy misy ranonorana tsy misy zavatra vokatra tsy misy sakafo ianao mbola mety mihinana intelo isan'andro ary tsy vitany hoe intelo aza fa mety mbola mitsakotsako eny anelanelam-potoana eny misaoran' Jehovah raha mbola manako hoanina ianao fa raha mandinika an'izany olona tsy manana hoanina tsy mahita rano sotroina mety ho zara raha mahita zavatra ho tsakotsakoana ny many vavany mandalo alina amin'ny kibonaona matory tsy misy zavatra ao amin'ny kibony ry ava malala isany raha mbola manana ny hoanina ianao dia aza dino reny olona tsy manako hoanina ireny mba hataovy ao anatin'ny programanao ny manampy an'izy ireny manome sakafo an'izy ireny manala avy eo amin'ny sakafo eo am-pelatananao mba haterina any amin'izy ireny misaoran' Jehovah raha mbola manana hoanina ianao sy ny ankonanao eny inona ihany koa no antony isaorantsika an' Jehovah dia hoy izy eto hoe miavao toy ny any voromahery ny fahatanoranao misy ry ava malalisany misy olona lasa antitra noho ny olana noho ny problema maro samihafa eo amin'ny fiainana lasa kaoka ny tare mihitsana ny nify miova ny toe-batana sy ny toe-pahasalamana fa ianao raha toka mbola mijoro tsara ary to mbola miatanora aza ny toe-batanao noho ny tombontsoa maro samihafa izay anananao misaoran' Jehovah ny amin'izany fa betsaka ny olona no miaantitra tsy fidiny noho ny aretina noho ny tsy fahananana noho ny disadisa eo amin'ny fiainana noho ny azakazaka araha-tosika eo amin'ny fiainana andavanandro miena ny hery miena ny fahasalamana miaantitra tsy fidiny izy ireny fa ianao kosa raha mbola men'Andriamanitra hery sy tanjaka ary fahasalamana ary toa tsy miova fa toa miatanora aza hoy ny mpanao salama eto hoe miavao toy ny any voromahery ny fahatanoranao dia misaoran' Jehovah ry ava malala isany izany no fanandramana tian'ny mpanao salama fanandramantsika raha misy ilay fety hoe thanksgiving fotoana fisaorana dia aoka ianao no voalohany hanandratra feo fisaorana sy fideranan'Andriamanitra satria lehibe loatra ny fitiavany ianao ny famindram-pony taminao ny fanavotany ianao tamin'ny teo amin'ny aloky ny fahafatesana ny namelany ny fahotanao ny namoky ny zavatsoa ho anao ianao mbola nanana sakafo azo hohanina vola aman-karena mbola misy eo am-pelatananao ary ianao toa miatanora ry ava malala isany misaora an' Jehovah ny amin'izany rehetra izany ao amin'ny lay toko sy andininy fototra no raintsika terem-piandohana dia hoe misaora azy amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo indray mandeha rehefa nandalo fitsapana mahamay Joba dia tonga ny vadiny mananatona azy nijery azy feno vai hatrany tapon-doka hatrany am-paladia dia mipetraka teny amin'ny
ny fako, teny amin'ny lavenina, ary dia nanao teny mampalahelo ny vadiny Joba. Ahoana ny voalaza ao amin'ny Joba 2:7-10 dia hoy ny vadiny taminy, nanatona zany ilay ramatoa, dia hoy izy hoe: mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoiza an'Andriamanitra ianao, dia aoka ho faty. Dia hoy Joba namaly azy: tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao, moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Tamin'izany rehetra zany dia tsy nanota tamin'ny molony i Joba. Ry hava malalisany, na inona toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainanao, na soa na ratsy, na fahafatesana na fifaliana, na fahombiazana na tsy fahombiazana, na mamy na mangidy, dia misaora an'Andriamanitra. Mahaiza mankasitraka ny fitantanany, satria ahoana moa ny voalaza ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 9:9-20 fa fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany raha teo. Mety misy zavatra mangidy andalovantsika, kanefa tsy fantatsika fa izany zavatra mangidy izany dia amboarin'Andriamanitra ho fitahina antsika, hanamboarana ny toetrantsika angamba, hitondrana antsika ahafantatra bebe kokoa ny sitrapon'Andriamanitra. Eny, ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Mety ho zavatra mahafinaritra na zavatra mangidy, na zavatra mampalahelo no andalovantsika eo amin'ny fiainantsika, aza kiviny amin'izany, aza mamoy fo, fa misaora an'Andriamanitra. Misy Andriamanitra ao an-danitra ao zay mahafantatra ny zavatra rehetra, zay mahafantatra zay mahasoa antsika, mahafantatra ny ho avy. Isika tsy mahafantatra ny avoakany am-pitso, fa eo Andriamanitra zay ivavahantsika io dia mahafantatra ny ho avy rehetra eo amin'ny fiainantsika, ka dia mahatoky azy apetrao eo amin'ny fiainanao, fa izy mahafantatra ny mahasoa ny fiainantsika. Inona reny no antso ataon'Andriamanitra amintsika androany? Hoy ny mpanao Salamo 5:12-20 inona no avaliko an' Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko? Dia namaly izy hoe: handray ny kapoky ny famonjena aho, ka iantso ny anaran'i Jehova. Hanefa ny voadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olony rehetra. Ianao Jehova no anaterako fanatim-pisaorana, ary ny anaran'i Jehova no antsoiko. Hanefa ny voadiko amin'i Jehova aho, eny eo anatrehan'ny olony rehetra, dia eo akianjan'ny tranon'i Jehova, eo afovoana aho ry Jerosalema ao. Haleloia. Ry hava malalisany, izany koa no andeha ho fanapa-kevitra ho raisitsika manoloana ny soa rehetra nataon'i Jehova teo amin'ny fiainantsika, ny zavatra rehetra zay nandalovantsika, na soa na ratsy, dia fantatritsika fa teo Andriamanitra mijery, mikarakara, momba antsika, manavitra antsika, ary manao ny fomba rehetra mba hitondra fiadanana ho an'ny fiainantsika. Aza adiny mihitsy le Jeremia 7:20 fa 2:20 manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra hieverako anareo i Jehova, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany. Ry hava malalisany, zava-dehibe zany hoe
ilay Andriamanitra izay tompontsika dia manana planina lehibe eo amin'ny fiainantsika izay hitondra fiadanana fahatsoloza. Noho izany indrindra no isaorantsika azy. Isaorantsika azy no ny soa rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika. Efa ao amin'i Jehovah ny voadinao. Mandraisa fanapa-kevitra tsara dia ny anoloranao ny tenanao ho azy. Androany sy rahampitso ary mandrakizay atolory ho azy ny fonao. Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika, ilay maty ho antsika teo Kalvari, dia efa manomana toerana tsara ho antsika any an-danitra. Moa tsy hankasitraka izany ve isika? Hoe misaotra anao Jesosy fa hay ianao efa manomana toerana tsara ho ahy any an-danitra. Ampioa mba handeha mahitsy sy marina eo anatrehanao. Ampioa mba hanao ny sitraponao amin'ny zavatra rehetra. Dia mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany tenin'Andriamanitra izany, fa misaora ny tompo amin'ny zavatra rehetra. Misaora azy mandrakariva. Izany nolazain'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 4:3 ary zany no maheza antsika izao afatra izao hoe isaotra ny tompo lalandava ho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra, hotahin'Andriamanitra ny izany teny izany, ka hanampy antsika hanana fo mahay misaotra, midera, mankasitraka an'ilay Andriamanitra izay tompontsika. Hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika mba hamehizantsika izao dinidinika izao. Misaotranao izay Andriamanitra lehibe fitiavanao no ny teninao, izay nampatsiaro anay indray androany fa zava-dehibe ny tokony isaoranay ianao amin'ny zavatra rehetra. Ampio ny mpiaino rehetra mba tsy hanadino izany, ary ho fiainanay mihitsy, ho fomba fiainanay ny mankasitraka, ny midera ary misaotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Dia apetraka eo am-pelantananao ry Andriamanitra ray be fitiavanao izany vavaka izany, satria tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry hava malalisany niaraka teto nanaraka izany dinidinika izany, dia maniry antsika mba hanao fanandramana mahafinaritra ny amin'izany hoe misaotra any Jehovah ny amin'ny soa rehetra nataony teo amin'ny fiainanao. Dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana am-pinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.